aoka ivavaka sika rehetra toy. Andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masina izay tompo sy Andriamanitra io miondrika mimpandritra tena hitondratrehinao zahay amin'ity andro lehibe, andro mahafinaritra, andro ahitana ny voninahitrao, ahitana miharihary ny asanao ity. Midera mankalaza manome voninahitra ny agnarana masina. Fagnaondry Andriamanitra tsara, Andriamanitra be fitiavana, misinjo anay olombelona mpanota mahantra ka mahay mamonjy anay noho ny fitiavanao anay, sady mahay miara-miasa aminay koa na dia fantatra ao tsara zahay. Amin'ity androany ity dia magnome voninahitra anao manokana ny amin'ny ansoanao ny mpanomponao, pastora, mahaisonary, mivady, mianakavy, mpiara-miasa aminao, tondra ny fahasaranao, tondra ny agnaranao, toro ny teninao eto amin'izao tontolo izao. Nasehonao miharihary fa ianao tokoa no miantso sy mifidy azy, ary asehonao miharihary fa ianao tokoa no momba azy araky ny toky menao. Lava ny lalana efa nombana, maro ny asa efa nampanaovinao. Izany no iarahan'ny fiangonana mifaly eto androany, satria izany rehetrarehetra izany dia agnao no andamosiny ny fitiavanao, ny fanoramponao, ny fahasoavanao. Izany rehetrarehetra izany koa no mahatoy izao anay, satria ny asany nagnirahanao ireo mpanomponao ireo no mamelogna ny fiangonanao, ary dia mbola sitraka ao izany mandraky tiany androany ny magniraka mpanompo maro hiara-miasa aminao mba hamelona izara ny teninao. Ny dera, ny laza, ny haza, ny saotra sy ny voninahitra Andriamanitra asandratra ho anao rery ihany. Ny azonay atao dia ny mangataka famelan-keloka tsy tanteraka sy lavrary mpanota mahantra mamindrafo aminay Jesosy ary mamelany helokay. Dia ny fananao masina ilay mpanavao sady mpamorona fiainam-baovao ngatanay hiasa mahery aminay mandrakariva amin'ny androm-piainanay. Dia io moa ny mpanomponao, ianao no hitahy, ianao no pahery azy mandrakariva araky ny tongotirany faleva fa aina petra ny fanompoananao. Zao ary dia handreny teninao zahay amin'ity fanokafana ny sobily ity. Tenena Jesosy io vonina hiaino anao zahay dia ny feo rehetra mety magnelingely sy andresana ny feonao rery dia mpanginina amin'ny anaranao zany. Dia miasary fanahy masino hanampy na ny fanambarana na ny fandraisana ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatahanay sy agnirianay izany fafaka izany. Amen. Miara-misaotra an'Andriamanitra sika ry havana mahatrasa nyity andro lehibe izay mainy tompo antsika hiaraha mifaly amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny mpanompony sy fankasitrahana reto mpanompon'Andriamanitra reto izay ny asa teto amin'ny fiangonan'ny Loterana indrindra fa teto amin'ity synod-aparitany afovoany misy antsika ity. Dia miarahaba nareo mivady, ray aman-dreny, nareo mianakavy, mahatrasa ty andro lehibe sy mahafinaritra, andro mampiravoravo izay nomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ankasitrahana anareo ty. Dia ny tompo ny hombanareo amin'ny adidy maro izay petraky ny tompo indrindra fa amin'ity androm-pifaliana izay rahatsika mianakavy ity. Raha ry soa tompo. Misaotra ny mpandamina ny programa koa magnome anjara zahoana mitondra ny fanokafana izao fotoan'izao bily izao. Mivavaka ihany mba tsy ho be ny fihetsehi-po. Antony raha reo mpanompon'Andriamanitra reo dia azo atao misy fiainam-panahy ny tezan'i Jesosy ny famatsy anankiray tsiaroako
amin'ity androany ity dia ireo raha sy diso ny fitadidiko ary noako fa sy diso fa io mamarabaonireny Estera io izy mivady reo no pastora niditra voalohany tao amin'ny trano ny baba amineniko io marina ditiko sara aho miaingamiditra ty neniko mandrary mitoasa amin'ny forosihinay forosihagna ambany vosa zay moa forosihy maloto mandrary eo neniko mitoasa eo raha mamarabaonireny Estera io sady mitrotro sasakely asana pastora mampitondro troany tamin'izay nay manapy dia mba mampahery neniko eo dia hatramin'io tena hita koa nisy fiainam-panahafa tao aminay tao tantara zany ary raiky sapoko ao reo ry pastora niditra amin'ny tokantragnony baba amineniko voalohany dia mety agnelagneleny misy tantara sasasasa nitahaka ny hoe tadidiko koa ndray mandeha manao mariazy na isy ramatoa dia taona fahatelo hiditra taona fahefatra tamin'ny estipela tamin'izay dia braosinoda moa ry manao mariazy manao zobiliagna manao isa-telo volagna agnapopoka ny fileovamahmanina fa niridiridy amin'ny moto izy proviseur hanao ny mariazinay tamin'izany fotoana zany tantara zany zao aho mba manana anjara amin'ity zobilinareo ty dia amin'ny mpifaliana sy ny sisa tantara be fa velako agny sisa zay roa zay nga mba hampilasana hoe ambembenana ihany ny fiese-po fa faly raha mba manana anjara amin'izao zobilinareo mivady zao ary dia faly mifankahita aminareo miarahaba trasin'izao fotoan'ity be zao velavo nge lava loasy fa zay hatao eto dia toroteny sy tena misy percoupe ao amin'ny programme asika fa raha dinihina dia tandrefiny tenin'Andriamanitra novakina teo dia ny lioka toko fahavalo andininy faefatra ka hatrafahadimy amby folo zay tandrefiany koa ny faneva sy zao jobily zao no hotorena amintsika lioka toko fahavalo andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo lioka toko fahavalo andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo reo samy mahita isika toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy vahoaka betsaka ny angona ka nanontany azy ny olona avy amin'ny isa-tanàna dia nao fanoharana hoe izy ny voaka ny mpamafy hamafy ny voa ary raha namafy izy ny sasany dia voafafiteny amoron-dalana ka voahisakisaka ary dia lanin'ny voromanidina ary ny sasany dia voafafiteny ambonin'ny vatolampy ary raha vao naniry izy dia nalazo satria sy nisy mandomando ary ny sasany dia voafafiteny amin'ny silo ary ny silo ny ara-niry taminy ka nangeza azy ary ny sasany dia voafafiteny amin'ny tany sara dia naniry ka namoa zatoheny ary rehefa nilaza izany izy dia niansy hoe izay manasofina hoety miaino aoka izy hiaino ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra zany fanohoarana izany dia hoy izy ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa sy hahita ary hahare fa sy hafantatra hoy izao mihevitra ny fanoharana ny voa dia ny tenin'Andriamanitra ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony fandrao hino izy ka ho vonjeny ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa sy manapaka ireo fa mino vetivety ihany koa amin'izay andro sehoan'ny fakapanahy dia mihemitra izy ireo teny amin'ny silo dia izay mandre fa noho ny mandeha izy dia voageza ny fiahiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretana izao fiainana izao
afaka sy mahavanim-boa. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, omina rehetra ny fahasoavana mampiadanana izay avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Perikopa sy mahavahiny asika ity vakina ka hotoriana amintsika eto ity. Ilay fangoarana ataon'i Jesosy ny mpamafy sy ny voana fafy, ka avy hatrany sika dia hiditsy amin'izay mety ho filazana sy hafasa tandrify ho asika amin'ity androany ity. Fangoarana dia rehetra zavatra efatra reto farafahakeliny no andeha ho resasika satria mety hiakina ny hafasa izay hampitaina amintsika ny voalohany. Dia lazainy eto fa ny voa araka ilay lazain'i Jesosy hoe lasaka tary sy taria, io dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra. Io zany anankiray ho resahana eto, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe misy mpamafy koa eto, ka tsy salasalana ny miteny satria ny mpamafy dia tsy maintsy le mitondra ny voa hafafy, dia tsy salasalana fa ny mpitoro ny teny io mpamafy izay voaresaka eto. Ny telo dia ny tany amafazana izay mahalava ny resaka eto, ka misy efatra ireo farafahakely ngamba raha tsy diso mijerisika. Ao ny lasaka tagny amoron-dalagna, voafafy tagny amoron-dalagna, voafafy teny ambony vatolampy, voafafy tagny anaty silo, ary ny voafafy tagny amin'ny tany sara. Eo ny tany fazana. Ary rehefa milaza ny hevitry ny fagnoharana Jesosy dia lazainy ao aby io. Ny tagny amoron-dalagna dia izay nandrefa tahaka izao, ambony vatolampy sy ny sisa. Ary ny fahaefatra izay misongadiny eto dia ny vokany. Rehefa voafafy tagny amoron-dalagna dia lany ny devoly fotsiny sanamoa. Ny tagny ambony vatolampy anakany simoka kely dia maty, sa nisy voakory. Fa nytao anaty silo dia nanjorojoro lava tao fa voakeza, dia sa misy voany koa fa ny teny amin'ny tany sara no nisy voany. Io no perikopa, io no laza n'igny resaka teo iny. Ny fanoiana dia ny hoe ina zany ro Andriamanitra amintsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia no nataoko roa. Ny tenin'Andriamanitra moa raha manan-karena, fa vohiain'ny fampianarana sika rehefa avy eo dia sady ava ny toriteny eto, ka roa no hafasa izay ampitain'Andriamanitra amintsika amin'ny toriteny ity. Voalohany dia izao: raha miresaka fanjakan'Andriamanitra, raha miresaka fiainana ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, dia izao: ny tenin'Andriamanitra no ivo, io no votoatiny atao hoe raharaha momba ny fanjakan'Andriamanitra. Io no ivony. Ary raha hitarina kely moa ny resaka raha miteny hoe fahatenin'Andriamanitra dia Jesosy ilay teny tonga nofo. Io no mahatonga ny mpanao teolojia ilazany hoe ny zavatra rehetrarehetra ny fiainana, na toriteny, na fampianarana, na asa, na inona tanteraham-piangonana, Jesosy Kristy no ivony, ny tenin'Andriamanitra no ivony. Ka na inona zavatra sy mifanandrify amin'ny tenin'Andriamanitra, zavatra sy tandrify ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fiainana ao amin'ny fiangonana, dia sy mba fitany hoe sy raharaha ny fanjakan'Andriamanitra ihany, fa tena tondroana mazava
fa raha nofo raha mbia zay velany zany tenin'Andriamanitra izany. Io tenin'Andriamanitra io no antony fanjakan'Andriamanitra, io no fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary io isan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Pirofo roa no entin'ny texte eto sy ny magnodidiny azy, manapirofo fa ao amin'ny teny Andriamanitra no miasa, ao amin'ny teny Andriamanitra no miteny mivatana amintsika, ary teny zany satria teny velogna dia miasa eo amin'ny fiainantsika. Koa anao zany raha mangetaheta mba miasa amiko anao Andriamanitra, dia ny asan'ny tenin'Andriamanitra no asa ao anatintsika. Raha mangetaheta anao hoe mba mipisipisy amiko anao ry fanahy masina, dia ny tenin'Andriamanitra no ipisipisehan'Andriamanitra ao amintsika, iasany amintsika. Ka rehefa mandray zany teny zany sika, teny velogna, teny miasa, ary dia mamokatra eo amin'ny fiainantsika. Ka dia sy miala fa mihodidina mifototra zany tenin'Andriamanitra izany, ny asan'Andriamanitra, asan'ny fiangonana izay tanterahana sy iainantsika. Zao no andikasika an'izany eto amin'ity texte ity. Nivoaka hoy izy ny mpamafy, zay ilay filazan'i Jesosy azy. Dia akory nivoaka ny mpamafy, hamafy ny voa, misy hafafy agny amoron-dalana, misy hafafy agny anaty silo, misy hafafy agny ambony vatolampy. Korasy mpamafy keky. Hatao ina ny voa no hafafy agny anaty silo, hatao ina ny voa no hafafy agny amoron-dalana. Fa ahery famafazana ny voa, raha ny mpamboly dia agny amin'izay heveriny, tsindriako tsara ny teny hoe heveriny ho tany tsara. Fa rindra ilay mampiharihary, texte famaky eto, agnisan'ny teny fitory amin'ity androany ity, mampiharihary izay tena programan'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, fa raha atao hoe ny voa dia ny tenin'Andriamanitra, ary izay atefany voa reo teny rehetrarehetra reo, dia izao no tena ambara amin'izany. Afafy amin'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra, ka na anaty silo, na anaty tany ambony vatolampy, na agny amin'ny tany sara, dia samy amafazana ny tenin'Andriamanitra avokoa. Ity ho ny sarasara ty micro raiky ty dia rasigny fa tapaka kely ny asi. Ny tena sara moa fa sitao sarasara fa raha hafa koa nytika zay. Ty ny tena sara ty micro raiky ty. Io no agnisan'ny zavatra lehibe miharihary amin'ity toerom-panjara sika ity. Sy ho toe-pon'ny mpamafy araky ny fiheveran'olombelona zany hoe hamafy voaka hafafy agny anaty silo, hafafy agny amin'ny tany tena ambokasa tahaka an'izany. Fa toe-pon'Andriamanitra no hita miharihary eto, ary aseho zao tenin'Andriamanitra izao, dia Andriamanitra miasa ao amin'ny teniny, miasa eto amin'izao tontolo izao, ka mamafy zany tenin'Andriamanitra izany ho reny olona rehetra, ary eo aloha izay manasofina hoeto mihaino, aoka izy hiaino izay lazain'Andriamanitra. Lay Andriamanitra sara, lay Andriamanitra sy mba mizahakavan'olona, fa te hidira ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary te hanagna ny olona rehetra ny fanjakan'Andriamanitra. Io no hita eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity. Io no manapirofo fa ny Andriamanitra dia miasa ao amin'ny teny, ka sy izay hevits'olombelona no hita ao amin'ny teny, fa izay hevits'Andriamanitra. Io no iverenako kely amin'ilay tantarany tantaraiko teo. Raha aman-dreniko zany, baba amineniko zany, olo misotro, olo mahatry, izy sy zavatra tenaina raha amin'ny maha-olombelona. Fa satria irak'Andriamanitra reto mpanompon'Andriamanitra ireto, sy mba hoa seza, sy mba sy madio akory azy, vory sy maloto fa mipetraka eo io mpanompon'Andriamanitra io, amin'ny maha-irak'Andriamanitra azy, amin'ny fahatanterahany ty teny ety hoe afafo zany teny zany, naiza ary na amin'ny fotoana manao hoana na amin'ny fotoana manao hoana. Ilay toe-pon'Andriamanitra sy mba miangatra fa mampanana anjara ny olona rehetra ao amin'ny fanjakana, ary ny anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia sy mihoasa ao amin'ny teny, fa ao amin'ny teny no anagnasika anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Zany mbola toriana mandraky ty ny androany,
zany mbola harihariny ty tantara eto ity fa Andriamanitra sy miangatra, Andriamanitra sy mizatavan'olona, Andriamanitra miasa ao amin'ny teniny ka mampanana anjara ny olona rehetra hanana fiaina sy fiadanana amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Koa ilazana isika izay magnatrika ty zobily eto androany ity fa agnisan'izay manana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ianao. Sy mba hiangaran'Andriamanitra, sy mba iviliany mason'Andriamanitra fa atrehiny ianao, zereny ianao, ary roa zereny sy hoe maminany ianao any mason'Andriamanitra fa izao dia mety mijery ahy, ny mason'i Jesosy izao dia mety mitodika amiko, fa izao tenin'Andriamanitra toriny izao satria veriko ray mandeha raha miresaka fanjakan'Andriamanitra ny teny io ihany no zavatra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ka izay totian'Andriamanitra amin'ny teniny dia manana anjara, tian'Andriamanitra hanana anjara amin'izany fanjakana izany ary sy agnavahany izany fa isika mianakaby no tiany hanana anjara amin'io fanjakana lanitra io dia ny hanana ny fiadanana sy ny fahasambarana entin'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Ny faharoa izay manam-pirofo fa asan'Andriamanitra ny teny, fitoriana ny teny, fanambarana ny teny dia fanevany ray aman-dreny eto fa perikopa tandrify ity toriteny ety ilay nivakiana teo Korintena faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Avelako agny ny tena raha fa ity teny ty ihany raisiko eto. Hoy Paoly, hoy Andriamanitra tao Jesosy tamin'ny Paoly, andrao agnao hirehareha amin'ny habeny fanambarana natao fanambarana dia asiana silo ao amin'ny nofo. I Paoly masiaro an'io. Ina moa ny dikan'izany? I Paoly dia olona tena fararena amin'ny fanatanterahany asa fitoriana ny filanan-tsara. Ny agnarany moa dia noho i Paoly hoy ny filaza dia olo sady kely lahy, no kotrila, no vomarary. Dia manao vasary agnao amin'izany lehilahy zany. Efa sady kely, no kotrila, no marary. Dia hoy docteur anankiray nampianatra an-tagny tanàna ary io izy tena nihavanany amin'ny lioka. Io tsy sarahany amin'ny tamin'ny lioka satria izy fararena i lioka dokotera kanefa sy maintsy mandeha mitory ny filazantsara. Dia mifampisakelikeny amin'ny lioka ny boatim-panafody sy afaka tamin'ny tegnany agny ny dokotera sy misaraka aminy kanefa vakio ny soratra masina ny amin'ny halavy sy ny tandiaviny ty lehilahy sady kely no kotrila ny fararena ity. Zereo ny teny ny soratany ato amin'ny soratra masina. Zany hoe na ny habeny dia nataony, na ny habeny asa nataony, na ny habeny sorasana velany dia zao sy mifagnaraka velively amin'ny fijery azy hoe lehilahy sady kely kotrila no fararena kanefa zereo ny habeny zavatra vita. Dia hoy ty teny aty mba sy hireharehany ka ilazany hoe lehilahy matanjaka, lehilahy be sandry, lehilahy be fahaizana sy ny sisa zay ro navitako an'ireo sy zay no aharihary fa izao kosa ampoanao ny fahasoavako ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena. Ka na dia olo kely sy kotrila sy marary tahakan'izany aho zay Paoly dia naharihary ilay teny vakina teo fa ilay fahasoavan'Andriamanitra nomba azy satria Andriamanitra ny miasa ao aminy, Andriamanitra ny miasa ao amin'ny teny zay ampitony rainazy ary ireo ny mahavokatra ary zany nahavitany Paoly asa lehibe dia lehibe teo amin'ny asa. Raha sika mpamaky dia magneky an'izany lehibe ny asa vitan'ny Paoly. Lavany dia misionera nataony torian'ny filazantsara ilazany tenin'Andriamanitra be ny sorasana velany izay mbola ampiasaina sy haigny ny fiangonana mampahery ny fiangonana mandraky ny androany. Kanefa izany rehetra izany dia zao sy noho i Paoly, sy noho ny herin'ny Paoly, sy noho ny fahaizana ary misy fiteny maro itantarano hoe mba misy ihany ny fahaizako fa mba fariseo aho nianatra any dikan'izany mba tahaka zao aho mba fa sy ireo taimboraka reo rehetra ireo fa zay zava-dehibe dia zao Jesosy Kristy ny fahasoavan'Andriamanitra momba azy. Ka raha miresaka ny teny ety sika dia agnisan'ny zava-dehibe ampitainy zao tenin'Andriamanitra izao zany. Raha mandre tenin'Andriamanitra ianao dia zao sy dia noho ny mpitoro loasa fa noho Andriamanitra. Ka raha mandre ty tenin'Andriamanitra ty kosa eto androany dia sarovo fa programan'Andriamanitra, hevitr'Andriamanitra, herin'Andriamanitra no azahoana manambara aminao zao rehetra izao. Dia zobily moa no atresika eto. Io koa ny mahahitenenasika zavatra anankiroa rehefa mitony zobily tahaka zao sady magnome voninahitra an'Andriamanitra no makasitraka ireo mpanompon'Andriamanitra. Nahoana no mena voninahitra Andriamanitra? Zay niaso
ka magnome andraikitra amin'izany zavatra lehibe sarobidy izany. Ambarany ray mandeha eto fa lehibe zany adidy apetraka Andriamanitra hitory ny filazantsara, hitory ny tenin'Andriamanitra izany. Ka zay eo aperiny mahereza ary lolo ho ao agnatapiny lo fa ndraindray zany dia ataotsika ho zavatra kely sy ndraiky. Ataony olona ho zavatra sinosinona indraindray ny mahazo anjara mba hitondra zany tenin'Andriamanitra izany. Ny mpamorokira anankiray zay nahalala ny asarobidiny io namorona ny hira fa 3:23 dia mananjara ary Jesosy ny mpanomponao mba nranao mba manana anjara hanambara zany tenin'Andriamanitra izany. Ka na ny fanagnana anjara amin'izany hitondra tenin'Andriamanitra izany na ny fombany tamin'ny fanatanterahana zany fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany dia zao Andriamanitra irery no miharihary sy tomponatoka amin'izany rehetra izany. Dia ampaherezana sika zay mbola perinasa koa izany mba sy hiakiny amin'ny herin'ny tegna sika, sy hiakiny amin'ny fahaizasika, sy agny no izerena azy fa izao kosa hatoky ilay lamosina lehibe zay sady miafy sy miatoka ny fiantsoana sika dia Andriamanitra Jesosy Kristy zay aharihary amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Eo ry havana no hafasa anankiray voalohany ampitainy ty tenin'Andriamanitra ity. Eto faharoa dia resahana hiany reo tany maro zay niatefany voaka nefa sy namokasa. Misy teny eto, teny tandritandrify mitovitovy ary amin'ny teny ary amin'ny Isaia. Hoy Jesosy hoe aminareo dia lazaina sotra amin'ny olo-kafa fagnoharana ro atao mba hizery izy fa sy ahita ary haharefa sa hahafantasy. Ary amin'ny Isaia ry koa dia misy teny tahaka an'izany raha niantsoan'ny Isaia Andriamanitra mba hitory teny tamin'ny Ziosy hampibebaka azy. Dia misy teny tahaka io koa nataon'Andriamanitra mba hitaino ifesahany re hizery fa sa hahita halala rangory fa sa hahafaty zany hoe raha ho re fa sa hisy akony eo fiainanao. Raha misy zavatra tena tao mampieriserisa indrindra dia izany ry havana. Ny ifandrasahana teo fa ny adidi ny reto mpanompon'Andriamanitra ireto dia tokana. Ny pastora moa dia zay mpanompon'ny teny, mpitory ny tenin'Andriamanitra, mpanambara ny hafatr'Andriamanitra. Ary be zay tany nagnambarany tenin'Andriamanitra zay. Ny tantara vana ho avy va nitondra fitandremana ry zareo. Tagny aminay ro nitondrany fitandremana voalohany le tantaraiko eo. Efa nitondra fileovany teto amin'ity fileovany mahamaniny ity. Ary ambety tenin'ny président mandrakariva rehefa mitory teniny hoe ny tory-teny faratampony amin'ny fitondrana ny raharaha. Io izy. Tory-teny efa mitory teny misatelo vola. Ka amin'igny dia avy amin'ny tampony ny fitondrana ny fileovany. Tondranyity sinodam-paritany evoan'ity izy. Ary mazava ho azy amin'izany fa ny tory-teny koa ny faratampony amin'ny tondrany ny raharaha amin'ity sinodam-paritany ity. Raha reo ny jerevasika. Reo mpanompo ny tenin'Andriamanitra zay nilaza zany tenin'Andriamanitra zany tamin'isika. Maro koa ny mpitory-teny amin'isika reo. Fa amin'ny tapany faharoa amin'ity tory-teny ity dia ametrahana fanontaniana manao hoe voaraisika ve ny tenin'Andriamanitra zay nitoriana sy nafafa. Mahavoaray tenin'Andriamanitra, mahavoaray ny tenin'Andriamanitra ho fiainasika tokoa va isika. Ny teny hoy pastora Marla Bernard zay dia ny teny dia tokana. Fa misy zavatra roa agnatiny dia ny lalàna sy ny filazantsara. Lalàna lay mampahafantasa ny mahampanota sika. Dia ty koa mbeta fampianarana président matetika mba tadidiko rehefa mitory teny izy. Rehefa miainy ny feon'ny lalàna sika eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia mikaikaika maty aho satria rehefa tena mitarasa anao, mitarasa ao amin'ny lalàna dia mahita hoe boka raha atao sary. Ty mba sary zareo koa io zany ny lalàna raha atao fitarasa anankiray dia mitarasa eo anao. Ahoana izy ny didy voalohany dia rehefa voasany anao dia misy habokana. Dia ny fomba ny tena kenireny io hatahotra, ho tia, hatoky an'Andriamanitra montra ny zavatra rehetra. Zay ve ny toe-ponao. Ka raha efa sy tia, efa sy misy fahatokiana fitiavan'Andriamanitra agnatinao tao boka ny fo. Akory ny entan'ny faharoa manongonongona foana ny agnaran'i Jehovandriamanitra. Dia raha tao ny lelan'ny ray sy ny vava dia manao akory koa zay. Ny andro sabata, ny tenin'Andriamanitra sisa mba tena mihiainy ve sisy azoko atoko soa fa mitory teny zao misy olo matory agny.
azo antoka zay mahita moa koa amin'ny teny zay sinisisy misy teny azo mizangazanga dia boka koa zay tandrifian'izay asa mangalasy boka ny tagnana mangalasy le tandrifian'izay asa magnendrikendrika boka ny lela sy ny maso tandrifian'izay dia mitarata amin'ny fitarasa fa boka lahy sy boka vavy aby zay miala teo raha tena hitarasa marina gnao ka sy hiangasy ilazany hoe raha zao ny lalàna ary zao ny sitrapon'Andriamanitra zao ah dia samy magneky fa boka daholo ny miala teo fa iriam-pitry indray ny fitarasy ny filazantsara asaina amin'ny findregny tia ny filazantsara rehefa mitarasa eo agnao agnaovana savy eo misy lilahy anankiray misangana eo Jesosy mihodina ianao io ihany ro hitanao madio sa misy okianina anankiray aro mitarasa eo fa Jesosy ro hitako eo io aho madio sa misy pety zay ro ambarany tenin'Andriamanitra manontolo maneho amintsika fampanota isika raha ny amin'ny tegna sika raha ny atao sika raha mitarasa amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra fa ao amin'ny Jesosy kosa zay magnamarina maimaim-poana sika sa misy okianina sika lekikely ary io ro mpianarin'ny bokin'ny Romano rehefa ho tonga ny fisarana zay miantamany ny fahaizany sy ny herin'ny tegnany ho very ho azy fa izay mitafy an'i Kristy no hita eo aminy dia zao io lay hamarinina maimaim-poana noho ny finoana an'i Jesosy ka andova fiainana mandrakizay dia io ny filazan'ny président matetika hoe raha mitarasa amin'ny lalàna dia hitaraigna sy hitohitohikisika maty aho fa satria Jesosy efa maty hamonjy asika ary efa nisangana tamin'ny maty ho fanamarinana asika dia ho faly eo aika sa maty aho fa velogna ao amin'ny Jesosy aho ary io le maha Jesosy no ivony toroteny Jesosy no ambara Jesosy no tirina nanao zany reo fa ny fanontaniana voaraha isika ve zany mba samy magnategna famonjena va isika fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza marimarina io le tenin'Andriamanitra amisy zavatra anankiroa hoe pastora Bernard mpampianatra dogmatika io ao ny lalàna zay mampahafantatsa ny mahampanota asika fa ao ny filazantsara zay torina sy ambara fa marina sy velogna mandrakizay isika amin'ny finoana an'i Jesosy ary rehefa ao amin'ny Jesosy dia olom-baovao ka mandeha amin'ny fiainam-baovao rehefa olom-baovao vaovao ny fiteny vaovao ny fihesika vaovao ny fitafy vaovao ny fanompoana io ro atao olom-baovao fa ndraindray mifotana zany rehetra zany satria eto agnivon'izao tontolo zao isika raiso ny tenin'Andriamanitra ino ny tenin'Andriamanitra fa io no ivony io ny vaiti-panompoany reto mpanompon'Andriamanitra ireto ka engany ny tenin'Andriamanitra zay nitoriana tamintsika mba ho lasaka amin'ny tany sara ka hamoa zato heny arivo sy anapahataperana pastora moa ro atao zabily dia manao référence pastora agny misy hirany firogn'ny pastora dia mampianina sarina Walter sa tena tadidiko ny feony sy ny raha fa reto ro tadidiko ao agnatiny mitory-tena izy ny pastora ka fo manao ahoana no nandraisanao azy fo toy ny vatolapy ve manaka maniry kely dia maty fo toy ny moron-dalagna ve eo am-piainoana dia efa voasipona fo toy ny silo ve mba ao ihany fa sa misy voany voakeza sa fo toy ny tany tsara amin'ny karany tenin'Andriamanitra dia ny finoana mitondra ho amin'ny fiainana vaovao zay miatoka sy anagnasika ny fiainana mandrakizay aza misalasala ny amin'ny teny ambara fa minoa zay teny ambaran'Andriamanitra amintsika nisy mpamboasa sambo zao ry havana tena maragnako azy misy mpamboasa sambo dia misy tena le mpamboasa tena le tena le mpamboasa mpandrafisa fa misy le tompony sambo dia lasa kristianina ity lehilahy mpamboasa le mpandrafisa sambo ty dia nibolitiny le patron ko toa raiky hoe tonga kristianina ngiahy dia hoy le ranga ny tompo tena kristianina mino an'i Jesosy aho ary manompo azy aho dia hoy le ranga mba voa mafy ngiahy ina zany raha tonga ngiahy hagneky an'izao handray an'izao nahita maso an'izao ngahanao nahita an'izao Jesosy lazay ny tena mba fatagny hiany fa nisahitako zay andraisana azy farany asa nandeha koa dia nahodiny le mpamboasa sampandrafisa ny resaka hono aho patron firy metatra moa zao ny haavony ty andry sambo ty saiko namina ro tao andry sambo fa dia tantarangamba ny haavony eo hoe firy metatra moa zao ny haavony ty andry sambo ty dia hoy ngiaharay 5 metatra io tena azonao antoka fa 5 metatra io 5 metatra io
Iry milaza anao amin'izay ity ny boky mahakasika an'io sambo milaza ny planche ny zavatra rehetra momba an'io ity boky ity. Ny ray sy ny diaray sy kely moramora tagna-paosy ny baiboly dia nambarana igny boky soa igny boky amin'ny tagnanao igny izay milaza momba n'ity sambo ity olo ranorasa azy agnao fa nasana ny refo 5 metatra marina avy eo kanefa matoky agnao ary mihizigizina fa 5 metatra ny havony ty andro sambo ity. Fa ity boky zay atoroko anao ity ny tenin'Andriamanitra, ty tenin'Andriamanitra ity no milaza fa Jesosy ny tompo, Jesosy ny mpamonjy, Jesosy dia tia zao tontolo zao ka mitarika azy ho amin'ny fibebahana, mitarika azy ho amin'ny finoana hananana fiainana mandrakizay. Ka mihoasa noho ny fahatokianao zay voasoratra igny boky igny no itokiako zay voasoratra ty tenin'Andriamanitra ity. Fa marina ny tenin'Andriamanitra zay milaza ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Io no maragnana ny toro-teny eto ravana voa ny tenin'Andriamanitra zay manasofina hoety mihaino aoka izy hiaino zay lazay ny tenin'Andriamanitra. Fa ao amin'ny finoana sy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ao ny maha-olo ny fanjakan'Andriamanitra sika, ao no anagnana finoana sy misy hafa sy agnarana sy zavatra ivelambelana fa ny tenin'Andriamanitra ihany, samy akavia samy otikavana fa ho finoana zany tenin'Andriamanitra zany. Ka tiangataho ny fanahy masina hiasa mahery amintsika mba ho voaray eo am-pony teny filazansara milaza ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, milaza ny fitiavan'Andriamanitra sika, milaza ny fanagna sika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay noho ny fanavotana vitan'i Jesosy teo amin'ny fizaliana sy tamin'ny sanganany tamin'ny maty. Ho sika zay men'Andriamanitra didy hitory zany filazansara izany, atao vozava-dehibe zany, aza mivilina ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana, aza mijery aniza siza fa mijerehany Jesosy lay nagniraka asika, lay nifidy asika, ary atao voasaina mandrakarivo zay nagnirany asika dia zao ny hanambara ny filazansara eto amin'izao tontolo zao. Ary aza miangatra fa atao vireny zao tontolo zao zany tenin'Andriamanitra izany, atao vireny olombelona rehetra na iza aza misara mialoha reto ve dia olo handray filazansara fa torio laky dia fa hita ho koa raha ho vato lampy ty sy raika misy raha tataka zay mba hampitondra fiangonana, misy dia hita ho ahenjagna an'izany fa dia zao aza mijery an'izany fa tahaky ny voalaza eto ambarao torio fa io hiany ro didina petraka amintsika ny manambara ny filazansara. Dia mampahery anareo mivady koa amin'ny fanohizana zany fitoriana ny filazansara zany fa nefa dia milaza aina ny fetra ny fanompoana an'Andriamanitra ka ilay Andriamanitra zay efa nifidy anareo ho mpanompo ny teny, efa nomba anareo tamin'ny fanatanterahana zany asa izany no mbola miteny koa amin'ity toro-teny eto androany ity fa homba anareo amin'ny fanatanterahana ny asa ambara-pahatapitry ny fofinaina. Dia ho sika rehetra koa dia io no fampahiresana ho sika amin'ny fitoriana ny filazansara. Hon'Andriamanitra regny voninahitra zay hatramin'ny taloha indrindra kehitriny mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahia. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fimbonana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.